Tena ny fiarabana zay efa natolotra tao anatin'ny fampalalambavao teo tompoko lasy tompoko vavy araky ny efa nambarako teo dia i Père Prospère Ratovomananarivo no vahin'ny fandarana dinika amin'ity alina ity miaraba Paopera. De miaraba anao Germain ary afaliana ho any miaraka amintsika eto satria sambasamba tamin'ny studio miaraba ny mpiaino manaraka ny fandarantsika. Père Prospère Ratovomananarivo mpitondra fivavahana mpanaraka raharam-pirenena mpanao gazety avy eo anivony gazety La Croix-ny Madagasikara zay gazety mpiangonana moa zany gazety mpinoana no maromarina kokoa zay ngamba amin'ny ankapobeny Mopera fa tonga de rosotsika ny adihevitra raha akapoben'ny fanjakana tsikatra hoe ohatrany tsy afaka ao anatin'ny krizy tsika Mopera raha miaino sy mijery ny faneho-kevitra maro samihafa zay niainga tamin'ity herinandro ity, inona ny mety antony mahatonga atsika ao anatin'izay zavatra hoe isika malagasy ve tsy afaka mifanaraka sa samy miady lohany ka mahatonga atsika mbola ao anatin'izay hoe adihevitra mafana manoloana ny raharam-pirenena amin'izao fotoan'izao. Lainy lazainy atao mahalaza azy tsara zany le hoe tsika malagasy tsy afaka mifanaraka ny zava-misy samihafa eo ato anatiny na ny ivelany fa misy karazana décor kely tiako atao mety kisary anampy atsika azo an'le zava-misy ny ato anatiny aloha zany ny any Tamatavy loza niatra tamin'ny Tamatavy fa le loza de niteraka fampitehana ngezabe de io fampitehana io ny fomba ilazako azy moa de le hoe collapse le crise nytenenao teo tsinona le fahasimbana zany miseho ny faharoa de anarina an'io tsika fa ny zavatra everitsika anarenana azy de ny fanampin'ny olona de njerise miandry fanampiana de izara fanampiana le zava-mitsy nefa fampitehan'ilay tanàna ny fiainan'ny olona ny asa ny fotodrafitrasa samihafa zay mila renina. Ny fahatelo ny zavatra miseho any Moyen-Orient, Iran sy Israel miaraka amin'ny États-Unis io ady fiovana rafitra ngezabe eo amin'izao tontolo zao nisy eo satria ny lazana azy moa de le hoe nisy nouvel ordre vaovao samy hamaritra ny anjara toerany ny mpandray anjara ao anatin'io ka ankoatran'ilay hoe crise sy tsika tsy afaka mifanara-kevitra mijery ny zava-misy eto amin'ny firenena de everiko fa mandalo an'izay le hoe collapse zay koa ny zava-misy eto amintsika faharavana fampitehana kisariny Tamatavy moa no lazaka azy teo fa le zavatra nitakitsika teny Akanja le hoe andao hanova rafitra satria nandritra n'izay fotoana rehetra zay zany le rafitra efa nihitsoka teo mba tsy ilazana hoe collapse tamin'izany fa zao zany izy tena ao anatin'le collapse fa ny fisehon-javatra miseho ny teneninao teo io eo ny faravan'ny gouvernement eo faravan'ny CENI eo faravan'ny commune fa ny lalam-pandrenana hatramin'izay efa niresahana foana hoe rava satria tsy voaja ny fitondrana fanjakana tamin'ny filoha Rajoelina zay mpanatanteraka nefa afaka mibaiko ny rafitra mpanalolalana sy ny rafitra mpitsara de fitsambadiany le rafitra samihafa de reny rehetrarehetra zany le mikolapsa de ozy tsika hoe andao anao fionam-be tsika anarina an'le rafitra ka raha tsy tonga am'izay le hoe fanarenana zay tsika de mijanona ao anatin'ny crise ary le crise de le collapse mihitsy rava potika ny rafitra eto amintsika zany de ataoko fa ny fanambin'izay de le hoe miaingatra ny fotony amin'ny fanarenana nolay rafitra samihafa. Raha ny gouvernemanta tsisy mpitatana Antananarivo renivohitra iroso ao anatina fandendrena PDS ave ny mpitondra fanjakana baraingo mipetraka zay fa ao anatin' zay rehetrarehetra zay hoe fanapahan-kevitra diso ve Mopera raha ny fijery an'ilay zava-misy sa stratégie politika mihitsy ho an'izao fitondrana zao? Mety mifanojo le zavatra anankiroa amin'ny situation iainantsika zany satria rehefa ao anatin'ny zavatra simba zany mihitsoko tsika io zao nefa te hitondra azy araka ny ara-dalàna ny lalam-pandrenana moa ny référence atsika nefa araka ny teneniko teo hatramin'izay le lalam-pandrenana mihitsy no tsy nametraka ny rafitra andeha araka ny tokony ho izy de raha ohatra stratégie le izy miditra ao anatin'ilay programma moa zany natolotry ny gouvernement tany amin'ny SADC
fa le programa akana hevitra le any fotony fa akana hevitra moa zany le concertation le verindry zareo azy fa le fanarenana ifotony sy ny dinga samihafa ave fa akana hevitra sa fitadiavana vahaolana amin'ilay refondation de raha stratégie fakana hevitra hitondra any amin'ilay programa le izy de stratégie anankiray zany de hoe iroso any amin'ny constitution vaovao tsika de ho any amin'ny fifidianana fantatsika nefa fifidianana teto amin'ny firenena tsy namahaolana de mety fahatsoa-kevitra koa amin'ny fanapahan-kevitra satria zavatra efa mikolapsa zany no andeha ho zaijairina zany ezahana ny ampandeha azy de ho atsangana ny seny fa tsy vita fifidianana ho atsangana ny gouvernement fa mbola tsy mamahan'le olana ho tendrena amin'ny PDS ao amin'ny commune fa le commune fanjakana kely ray manontolo de fanampy ngeza be zany na nalafaky fotsiny izy na andamina ny fitantanana ny tanàna isaky ny quartier sy ny arrondissement fotsiny izy ka tsy hoe mijanona ao anaty crise tsika fa nampitombo an'ilay collapsologie ngamba ny ilazana azy miala tsy mamerimberina an'izay satria zay mihitsy le faravany le rafitra nge rava le rafitra de namafisina ny faravany de lasa hitam-poko hitam-pirenena izy zany zao tsy nandeha le seny hita am'izany io tsy mandeha io ny commune efa tamin'ny fifidianany reny nge efa hoatahoata be hoe ahoana izy tia nefa nio izy io ny valin'ny fitsarana tsy araka an'le fitsarana ny lalan'ny fifidianana foana mihitsy le voka-pifidianana zany de amerina fifidianana nefa ny tam'izany nge le hoe iza ny lany iza ny tsy lany ahoana ny fizotra amin'ny fifidianana zany nge ny tokony ho fitsarana natao kanefa mety stratégie le izy anafahana manindry PDS de hitondra any amin'le niteneniko telo hoe programa ny lalam-panorenana sy ny fifidianana fa am'izay tsika mamaly ny zavatra andrasan'ny mpamatsy volantsika sy ny communauté internationale fa tsy mamahany olana ato anatiny zay indrindra moa saika metrahako fanontaniana hoe raha izao zava-misy zao ve mbola ho tanteraka ilay nofinofiny vahoaka malagasy sy ny fitakinana ataon'ireo mpitolona teny an-kanja zany manoloana an'izao fitantanan-draharaha zao satria azadiny mopera fa na ilay resaka tolo-kevitra na ataoko hoe rapport no omenany sadeka aza ady hevitra be teto amin'ny firenentsika na ho any sam'ireo mpanao politika fotsiny zay tsy nahitany zany ahoana zany ny ataontsika manoloana an'izay zava-misy zay hoe mbola petraka ve ny mahatompony tany ny malagasy amin'ny manoloana ny zava-misy ho tanteraka ve ilay fanovanany takina satria ny fanovanany takina de hoe miaingany fotony ary io fotony io de le vahoaka manontolo malagasy rehetra mandray anjara ao anatiny sy miady hevitra le dingany fifanankalozan-kevitra fa tsy hoe fakana hevitra tsy hoe inona ny hevitra reo de hoentina ty ho arafitray ka mety adiso fanantenany zay raha ohatra le programme iny no atao forcine tsy maintsy hoe vahaolana eto amin'ny firenena fa misy etaeta be de be na mizanaky mifaritra na amin'le fampivoarana isan-karazany décentralisation sy ny sisa mila dinihana lalina zany amin'le refondation tiatsika atao ary avy am'izay fampidinihana lalina zay satria tsy maintsy miainga avy amin'ny malagasy rehetra zay izy anisan'ny mametraka fanontaniana ao anatin'le izy hoe tsika malagasy ve mbola vonona norina fiarahamonina vanona imbonantsika rehetrarehetra vonona hiarahamonina atao anivon'ilay firenena ngezabe anankiray satria rehefa miresaka refondation zany nge fiarahamonina aloha voalohany dikan'izay de le hoe fifakazahoana firaisa-tsaina firaisam-po amampanahy manamafiorina n'le firaisam-pirenena zany adidin'ny mpitondro zany ary ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra no ahafahana mamavahany zany fa ao anatin'le collapse io zany ny zava-misy ny zavatra hitako zany amin'ny fandinga samihafa de zao rehefa tsy mahita vahaolana ny olona fa difotra ao anatin'le crise ny teneninao teo iny de mitady zavatra hialokalofana izy anisan'izany le fanomezantsiny hoe iza ny tompona andraikitra nahatonga an'izao de anisan'izany koa le hoe manjary mitranga le resaka fiaviana zareo avary fa aloha zay ny amahany olana io ny ary voilika sy ny sisa ary ny anjara toeran'ny FFKM io aiza tonga am'izay
Tsy tafavoaka ny FFKM hatramin'izay fa alao entin'ny silamo sy ny ara-drazana indray ohatra mety misy an'izany fa ny dikan'iny de le hoe efa difitra ilay collapse zany tsika io simba totongana ny zavatra samihafa de mitady zavatra ialokalofana mialokaloka zany nefa tsy mamahaolana zany fa miverina mianaiky fotsiny hoe ngamba le résilience ngamba zany hoe ao anaty crise ao ihany fa de zay miseho alao ataony zareo hoe zay ataony fa nefa tsy vahaolana zany ka indrindra zao na ny resaka fanendrena prime ministre mopera ady hevitra be ilay resaka article 54 am'izao fotoana zao moa zany hoe iza ny maro anisa izay maro anisa azadiny fa nisy an'ilay valopolo nivadika niaraka nanoana an'izao fitondrana fanavoazana zao zay voalaza fa ao anatin'ny maro anisa amin'izao fotoana zao mopera mety anao ahoana zavatra hitranga ina ihany koa ny fahitanao an'le resaka article 54 sy ny fanendrena prime ministre raha izao contexte iainantsika zao azadiny fa iny fanendrena ny prime ministre teo iny niainga avy am'izay hoe hiverina ao anaty lalam-panorenana antsika de nentina tany andapany adevitra de nanolotra ny anteminera-pirenena fa fantatsika nisy député nanohatra an'izay hoe zay tsy nakana zay tsy nalala de am'izao zany miezaka ihany tsika anaraka lalam-panorenana nefa le lalam-panorenana le niteneniko teo anisan'ny tondra n'le collapse le 54 zany efa tsy voaja tsony satria le maro anisa teo zany mivadika ho azy fotsiny teo nefa tsy de tena hoe le fifidianana le vokatry le fifidianana tary zany nametraka maro anisa raha ny tena izy zany na niongana izay le mpitondra raika lateria raha ao anatin'le rafitra ka mbola nijoro ara-dalàna le rafitra le lalam-panorenana de tokony tsy nioa le maro anisa fa le maro anisa koa zany tsy mbadimbadika tao inona na tonga an'izay efa bricolage zany zavatra niseho zany ny sary amiko le izy am'le firenentsika zany de ohatrany hoe tamin'ny 91 nitondra camion ngeza be tsika de tao anatiny tao daholo ny olona rehetra de nidona am'rindrina de niezaka tsika nanarina an'le camion de mbola nandeha le camion satria nisy pièce détachée nanaovana rechange samihafa teo de nandeha nidona faharoa ndray izy tamin'ny 2002 de niezaka ihany tsika nanarina mbola mandeha ihany le camion fa efa regarega de midona ndray izy amin'ny 2009 midona ndray izy amin'ny 2018 de midona zany izy zao efa mino fa tsy regarega tsony izy io ndraindray efa atosika voavelona ndraindray pneu efa mivaralila sola sy ny sisa de ohatran'izay zany io ataontsika io mibricoletsika zany mitondra zavatra samihafa ao anatin'le zavatra efa tsy mandeha efa ny collapse ozytsika teo ka io 54 io zany de anisan'izay tsika mihevitra fa manaja ny lalam-panorenana fa le majorité ametraka n'le izy efa bricolage efa zavatra nahodikodina tao zany de ohatrany hoe majorité fa tsy fantatro tsony hoe lalàna inona moa zany nametraka n'le majorité fa niezaka fotsiny zany hoe andao hiverina any andapa ndray tsika banga le fitondran'ny rajoela teo fa tsy eo izy de andao araka ny lalàna nametrahana an'io de mivaliden'ny ACC de fa le ACC koa efa problème tamin'izany de zany rehetra zany zany olana ao antsika ao anatin'izao situation iainantsika zao tsy fantatra tsony izy manana an'le majorité ohatra ray zao ohatra ny efa ny fampiresahana moa mifanakalo-hevitra nyrenyle mpanao lalàna sy ny sisy reny de hoe ny ACC nge efa nisy anankitelo nasorondry zareo raha ny ala zany iny satria neverina hoe nanao démission nefa tsy nanao démission ohatra de telo zay de le senarava nisy anakiroa koa membre ndreo nitendren'ny ACC de tokony ny ala koa zany reo 5 zay zareo nefa 6 de majorité zany 5 efatra sisa tafajanona mbola tompo fanapahan-kevitra ave zany andreo sa nanao bricolage koa ny ACC ao anatin'ny zavatra io de le assemblée teo zany bicaméral ny tsika zany hoe misy ny assemblée de misy ny sénateur de sénateur moa iny zany efa tapotra ny mandany tsisy de tapoka zany ny tongotra ilany de ray sisa tsy mety tsony le constitution hoe soratana indray monocaméral zany ny atsy fa efa rava io de miantony ila zany tsy tompona fanapahan-kevitra tsony io dian'izay efa niantona koa le rafitra
eto amin'ny firenentsika tsy misy rafitra tsony zany mandeha araka ny tokony ho izy. Raha mihaino fanazavany mopera zany de tonga de ilay fanambarana tamin'ny 14 février ve zany no tokony nizoran'ny firenentsika, fanambarana zay nataon'ny colonel Michael teny Ambotsoratra amin'ny 14 octobre azafady indrindra 14 octobre teny Ambotsoratra tamin'ny taona 2024 zany tokony nizoran'ny firenentsika hoe rava ny assemblée, rava ny anona ohatran'izao, rava ny anona ohatran'izao, nefa tamin'izay fotoana zay efa nambara ihany koa fa janona ny anteny miram-pirenena mopera. Tamin'izany fotoana zany izy efa nanao an'ireny hoe rava daholo le rafim-panjakana zany de avy eo miverina. Zay le mandroso miverina zay aloha anisan'ny endrika anankiray an'ilay hoe zay mialokaloka zany tsy kisisy io anatin'ny zavatra tsy mandeha. Fa ny mahasamihafa azy amin'ny zavatra teo aloha zany mametraka an'le rafitra amin'ny teteza mita raha zay no ilazana azy le taloha zany vao homana ny sain'ny olona. Teny akanjana nandritra ny embolana fito volana. Ty zany fotoana kely fotsiny na le fitsoahan'le raika teo aza tampoka be ohatrany samy nianahana teo daholo ny rehetrarehetra na ny toe-tsaina hitondrana an'le refondation io aza tena tsy misy hatramin'izao. Mino fa na izy dimy rahalao amin'ilay miaramila mitondra iza tsy manana discours na refondation, tsy maheno mihitsy ianao zany hoe inona ny teny atao any refondation raha ohatra atao hoe fitondrana miaramila ohatra ny any a Burkina Faso zany mpitondra Ibrahim Traoré zany ange rehefa manao discours ka tena henonao mihitsy hoe miresaka amin'ny vahoakany fa tsika nga zao maheno miresaka amin'ny vahoaka tsy misy, tsisy discours makany amin'ny vahoaka, tsy misy pikabary, tsisy Andriamanjato Risara, tsisy Razanamasy, tsy misy an'izany eto amin'ny firenena amin'izao. De samy mandeha fotsiny anao refondation de samy mandeha fotsiny. De za zany tsy gaga amin'le fisehony amin'izao fotoan'izao le hoe sectoriel ny itondrany zareo azy. Manao ny miaramila, manao ny zandary, manao ny anona fa le rafitra tsy sectoriel fotsiny. Fa système ankapobeny zany hoe ny fifandrohizana, ny fifampiengenany. Misy dysfonctionnement zany amin'izao fotoan'izao ankoatran'le zavatra mirodana sy mikolapsy iny tena tsy mihisatra mikatso zavatra rehetrarehetra de engany mba ho izay no avoaka n'ilay 54 zany raha ohatra anaraka an'izay araka ny tokony ho izy fa mihina fa bricolage tsika moa zany ivoaka ho azy ihany hoe rehefa avy eo indray de hoe tsy izay rehetrarehetra io fa tsy fantatra zay nanolotra an'io sy nanendry an'io de tsy fantatra koa zay zavatra iseho rehefa avy eo. Fa raha fijeriny mopera avy ao anatina teteza mihitsy tsika zao sa intérimaire? Ny intérim moa iny raha anaraka an'le lalam-panorenaka anakalazaina de efa tapitra ny fepitaona. Dikan'izany efa teteza mihitsy tsika zao. Raha ohatra feuille de route zany le nijerena le feuille de route nge tenenindry zareo amin'iny de le hoe ahoana fomba hiampitantsika makary amin'ilay ka io na tsy voambolan'ny SADC na SADC tokony manantsika zany fomba ifampitondrana eto amin'ny firenena amahana n'io krizintsika io de hitondra antsika any amin'le fanavaozana tena izy. Zay zany zao no tokony ho izy misy zavatra telo maika ange tokony ho tantananao anatin'io ary tsy nila ny azakazakazaka hitady fankatoavany. Ny voalohany ny fandriampahalemana eran'i Madagasikara. Ny vazaha iza tonga teto nampandry tany amina fotoana krizy ohatr'izao mila mampandry tany tsika, mila milamina ny vahoaka, miasa de mamokatra de misy fandriampahalemana matory tsara izy amin'ny alina fa tsy hoe amin'ny alina matory any an-tsaha de miverina mody ao an-trano ny atoandro de misy insécurité be dia be zany mila arovana. Ny faharoa ny resaka finance mila tsaboina izy io satria za zany anisan'ny nikika foana hatramin'izay hoe ity sika miandry ny faiky lavy ity fanampiana avy ivelany de ny député manangatanana foana satria lany le budget amin'izao nge tsika tsy ny budget ohatran'iny no atao satria ny urgence ny tena mila géreny mila maiky tsika manarina ny urgence de mila fitantanam-bola mpanjakana mampandeha ny administration. Ny administration antanan'ny gouvernement, le gouvernement teo ve moa tsy nahita ve tsika hoe nandeha ny administration mety reo manimany ny ilaina tamin'iny. Fa iny moa zany ny zavatra niseho satria na ny fahatongavan'ny prime ministre teo izy efa ady hevitra ngeza hoe avay izy io sao de mbola forongony ary zay mihitsy le resabe mbola forongony io zany rehetrarehetra zany fa ny zava-dehibe de le hoe
hitondra any amin'ny fanavaozana marina ve le dinika marina ve ny gouvernemanta ijoro eo sa efa anatanteraka n'le programa zany hoe hiazakazaka any amin'ny fifidianana tsika io. Zay le niresahako an'le resaka stratégie teo hoe stratégie politika ve le izy mopera satria raha izao zava-misy zao zany hoe banga ny gouvernemanta tsisy mpitantana Antananarivo tao anatina tsy ataoko hoe 420 orak'olo no nivoahana satria ny alina iny namoaka an'ilay hoe ravany gouvernemanta ny ampitsony iny nivoaka ny didim-pitsarana ao Antananarivo renivohitra ny fantanina mipetraka zany hoe inona ny tokony ataontsika zany manoloana an'ilay zava-misy inona ny tokony ataontsika ahafahana manao an'ilay savaravina any fotony mihitsy ka azahoana ny hevitry ny vahoaka any fotony satria zao ravan'ny gouvernemanta efa nisy mpanjakana ny asa teo ny FFKM etsy andaniny mangina manoloana an'ilay zava-misy nefa aza diny ihany koa fa misy an'ilay hoe tany olobe tsy miala zaza manoloana ny toetra raha-pirenena. Ny antso voalohany angamba no ataoko hoe aza vela ho banga lay fitondrana ny tanàna ny any tamin'izany moa le hoe misy fanjakana ve eto misy lalàna ve eto misy filaminana ve sy ny sisa de ataoko fotoana zao ametrahana an'izany eo amindreo le satria ny na inona bricolage ataontsika mila fitantanana ny tanàna mila mpitondra zany ny vahoaka de faharoa ny fanatanterahana ny concertation ho ratsa mangaika hery velona rehetra eto amin'ny firenena misy sehatra nge afaka mifanantona sy mifampiresaka ny mpanao politika ve miaraka amin'ny société civile ny fiangonana miay an'izany rehetrarehetra zany avy any amin'le hevitry ny vahoaka sy ny sisa amoahantsika zany le tena hoe etaeta samihafa avy any ambany ravikazo zany misy olona nge any miaina ao anatina fahasairanana tanteraka ohatra anankiray moa anisan'ny nalasa saina hafa tsy verina tandohako le hoe nanangana zao tsika n'ilay région le faritra telo amby roapolo inona moa zany nentin'iny zao tany amin'ny faritra tany inona ny andraikitra nanaovana an'le raha ohatra iny décentralisation tena tonga ny fotony ve le fahefana tamin'iny sa natsangana fotsiny de nanendrena olona ray teo sy manodidina azy de nijanona teo satria any amin'ny faritra any ange mandeha ianao any Manjany mbola misy commune manana fokotany any amina 140 km na 80 km de marina za tena mino marimarina fa tsy hitan'le maire akory ny olona fokotany ao anatin'le commune ary tsy hitan'ilay chef de région akory zany fokotany kely zany tsy fantatra akory hoe ny lalana makany izy angamba mety tsy nidiavy mitongotry ny tompon'andraiky mpanjakana akory de tsika nefa mihevitra fa nanao décentralisation nanangana région dia zany nisy rafitra tsy nanjary koa le napetraka tao anatin'izany ka ao anatin'le fanavaozany tsika de niteneninao teo ny anjara toerany ray aman-dreny ny fiangonana tany misy olobe tsy miady zaza ataoko hoe mila ao anatrihan'izao ady hevitra ialokalofan'ny olona satria tsy tafavoaka ilay concertation de mila an'izay koa mila fijoroany ray aman-dreny fa mila fijoroany reo olona afaka mandinga samihafa any fotony ny amo anisan'ny zavatra nampiadiny saiko tao anatin'le ady hevitra mandeha amin'izao fotoana zao tsy mety voakasika le fondation le fondement ny olana miseho zany amin'ny resaka lalàna fotsiny iza ohatra nge ny lalàna nge fa ny vahiny tonga amin'io rafitra républicaine démocratique io sy ny lalam-panorenana everina hoe universel moa le modèle am'izany fa ny spécificité an'ny firenena tokony ho jerena ihany koa fa indraindray ny zava-misy zareo efa tamin'ny 17e siècle 16e siècle nanomboka ireo zavatra io de nivoatra tsikelikely hatramin'ny problème na justice ny équité aty amin'ny 21e siècle aty anevo vao tonga amin'io endrika rafitra tsara io zareo de misitraka le vahoaka zany hoe tara 2 siècle io nge zany tsika tara 2 siècle 3 siècle mihitsy aizitsika io zany io zany ho vahantsika ao anatina ambolana mety hoe misy ady hevitra samihafa any amin'ny fametrahana ny lalàna ny fiarovana ny fahefam-bahoaka le vahoaka maso mandidy eo amin'ny lalam-panorenana iny satria lasan'le olo tokana nampindramina fahefana le fahefan'le vahoaka
de miandry fifidianana fotsiny le vahoaka de rehefa avy eo indray a lasa vatatsindrazana miandry fifidianana manaraka indray ary zay ny danger am'le vahaolana mety hoe stratégie mety iseho ametraka PDS tsika fa irosany amin'ny fifidianana de ohatrany hoe iny ny tena hefi-bahoaka nefa le vahoaka nge tsy mahalala n'le enjeu samihafa de zay ny ilana n'le concertation sy refondation de zay ny mbola anaovana antsoavy foana hoe alao andeha tsara io a ahoana ny andraikitry le gouvernemanta vaovao a mety hoe fanohizana fa fijerena marina ny tena olantsika fa raha fijeriny opera inona ny tena mahatonga an'ilay FFKM manangina sy ohatrany hoe tonga de miantona tamin'ny fanokafana an'ilay concertation ihany no hoe tazana ny FFKM fa taoriny zay nangina tanteraka même ataoko hoe na communiqué aza tsy tazana avy any amin'ny FFKM ny tena hitako olanao anatiny ao de le mandavy mazava tsara tena manome azy ny andraikitra ve le mandasa sotomina tamin'indray satria ny fitondram-panjakana moa nametraka rafitra ao anelanelany eo ministère eto de PRRM mairie de misy conseil de misy comité de pilotage de aiza ho aiza am'ireo le FFKM na ry zareo zay nge mety sahirana ny ametrahany ny tongony ao anatiny io de zany rehetrarehetra zany tokony atao mazava satria tany a Paris zany en'ny président teny hoe ny FFKM manana ohatra am'izay fa tsy tafavoaka de ho ataontsika le izy dikan'izany hoe voailika ny FFKM sa hoe mbola ray aman-dreny izy eo anatiny ny FFKM mange tsy voatery hoe ibantsina ny lafiny teknika rehetrarehetra am'le izy misy société civile ao misy administrateur civil technicianna mety mahay an'le izy fa mila an'izay autorité zay ataoko fa zay ny hitako banga am'izao fotoana zao farany opera iverenao kely makasika an'ilay resaka budget teo niazakazaka tsika nakany ohatrany hoe nakany amin'ny firenena BRICS tany Rosia sy ny Dubai maro samihafa avy eo tsika niazakazaka taty amin'ny la Frantsa izay hita hoe partenaire efa mpiara-miasa tsika hatramin'izay mety tsy avaolana ve ny zava-misy rahantsika am'ireo firenena ireo raha ny atao hoe géopolitika miainga am'izao fotoana zao no resahana sy jerena mopera ny fijerika azy satria tsika zao firenena marefo zany tsika zao satria tsy misy ninninona atao anatiny ohatrany hoe zavatra pokaty zany zao firenentsika fa mikorotakorotana te mahaolana itsika mbola tsy mipetraka tsara le rafitra mbola tsy mipetraka le politika ankapobeny entina mampandroso na ny vola enti miasa iza mbola tsy tena mazava miandro hoe aiza indray mifanampiana sao de tapaka de io tsika manao hoe manaraka ny lalam-pandrenana io fa lalam-pandrena araka ny eritreretin'ny mpanao politika azy fa tsy araka n'le mpamatsy vola de le azakazaka makany velany zany reny le atao hoe mainka tsy faingantsika marina fa ny andro zeo zany am'le zavatra miseho tany Abu Dhabi tsika ny resaka tamin'ny le hoe mpandraraha amerikana de ny tany Rosia tsika niraisana tamin'ny tapis rouge mihitsy zany de nahazo avaram-patana de avy eo ny frantsay namerina antsika ao anatin'le hoe raha vao tonga amin'ny Madagasikara de sy ny avy feuille de route dikan'izany misy pression koa zany ao anatin'izany zavatra zany de tonga teto indray de tsy feuille de route fa programme de oziny sadeko zay nge miandry anareo zay manaraka ny anareo fa ao ambadiky zany rehetrarehetra zany tsy mitaza-posiny fotsiny izy fa mijery an'le fisehon-javatra eran-tany ny fiandrasantsika fanampiana lava zany de ahatonga atsika firenena miakin-doha tsy manana n'ilay fiandrianana zay ao arinany ty moa efa natsidiko telo hoe io ady ao Moyen-Orient io anana fiatraikany be lehibe eto amin'ny firenena fa anana fiatraikany koa am'lay nouvel ordre mety iseho zany hoe iza daholo ireo nalehantsika ireo ve ny amerikanina ve ny rosianina ve ny frantsay ve ny anjara toerantsika atao anatin'ny Ocean Indiana ohatrany ahoana ny ametrahantsika an'io ohatra zao ny pétrole teo tonga ao an-tsaiko le izy le hoe ny antsika nidina ny vidiny fa ny olona niakatra daholo ka ny antsika any Oman ny alaina fa tsy mandalo an'io détroit d'Ormuz io de tsy fiatraikany fa rehefa mijery le géopolitika ao amin'ny Moyen-Orient eo anao tsisy Oman malalaka fotsiny zany touché ny bomban'ny iranianina ihany le izy de tsy afaka nitsoaka koa izy le olona voatana tany tsy afaka niazakazaka any akany Oman de nandeha tamin'ny Ocean Indiana indray
Dikan'izany anatin'le géopolitika miova, mila mandinika tsara ny politika atao anatintsika mba hahafahantsika mitondra eo anatrehan'ny firenena samihafa hoe tia politika anay, tiana angatahanay fanohanana aminareo sy fiaraha-miasa aminareo. Fa am'izao zany tsika ny zavatra miseho, ny atsy manome fitaovam-piadiana, ny atsy manambitamby vola, ny atsy manao sy ny fifanarahana. Fa izy eo anatrehan'izany tena nafaka atsika ao anatin'le crise, le refondation tiantsika atao. Tsy misy, samy manao calcul ny anazy izy. Hoe zao ny anjara toeranay ao Madagasikara, zao ny anjara toeranay amin'ny Océanie Indiana, anao an'izao zay ary de Gaucherese, zao ny anjara toeranay amin'ny fitrandrahana ny terra raranareo, anao sony ve tsika sa tsy anao? Tsy misy mieritreritra refondation daholo ange zany. Sa misy refondation anatin'izany. Ka indrindra hoe ahoana ny ahatongava antsika zany ao anatin'le savaravina zay nieritreretina ho tanterana sy ny fakakevitra eny fotony satria io zany gouvernemanta zany rava misy mpanjakana ny asa moa zany teo miantona zany ilay fanavaozana zay efa dingana efa natao ahoana zany izy zany tokony hitarika an'ilay izy zany raha izao satria ao anatin'ny mandrava tanteraka collapse tsika zany zao de tokony hisy fanafody hoentsika iainga hoe ty zany fanafody hoentsika iainga ahafahana miarana tanteraka rehefa aorina kely eo. Misy fifampidiniana isan'ambaratonga zany efa mandeha moa le sectoriel ataon'ny fanjakana, fa misy fampidiniana hafa ihany koa zany tokony atao ohatran'ireny le vahaolana tamin'ny crise ny lalovantsika teo aloha reo zany mba ahafahana mametraka n'le filaminana kapobeny. Nieritreretina foana moa rehefa mifampidinika ny gasy de hoe fizarana seza fiaraha-mitantana, fa tsy voatery ho zay le fifampidiniana fa hoe fifoterana amin'ilay fototry ny olana zay moa le savaravina. Eo zany mila n'lay tsy belambanana irahany rehetra mifampidinika zany. Zay ny lafiny ray. Ny lafiny anankiray faharoa, anisany averimberina moa le hoe fokon'olona ny fotony. Fa le fifampidiniana ny fotony ange de le fitadiavana rafitra i fotony ahafahany any fotony mametraka politika fampandrosoana marina. Amin'ny lafiny anankiray za rehefa nandinika an'le hoe fokon'olona tamin'ny andron-dra Tsimandrava de le ametrahana an'io karazana entreprise sociale hamokatra n'ilay fifampitondrana ny fotony zany nefa ihany koa miditra amin'ilay rafitra moderna amin'ny fifampitondrana. De ny vatoeka moa nataony teo fa le hoe le rafitra ara-tsosialy ekonomika hitondra fampivoarana ny tatsapa mokatra indrindraindrindra. Za nisan'ny variana tany ivelany nahita n'lay any Frantsa mbola manana coopérative ny tatsà. Ny coopérative io mandray mivokatra de manome vola n'ilay tatsà rehefa avy eo, fa lasa ohatra ny banky koa zany le coopérative ao an'le tatsà. Izay neveriko hoe ny système libéral capitaliste tsy mila zany kay misy any Frantsa. Tsika tam'izany niainan'ny kolkôzy sy ny sovkôzy tsy nahompy de niainan'le coopérative ny tsy tadidiko aby le niaraka tamin'ny vehivavy Arema, Procopsa sy ny sisa tsy tafavoaka tsika. Ka mila dinihana daholo le rafitra ifotony amin'le fivoaran'ny toedrarà, fifandraisana ny velany sy ny toe-karena. De le hatreto aloha zany mbola le zavatra hoanina fotsiny vokarin'le tatsà, misy ny eo de mihinana izy, tsy misy ny eo de tsy mihinana, tsy miandro ny fanjakana izy. De le fanjakana koa manao hoe velona ho azy ihany rehefa zay ataony ihany ataony. De tsisy fampandrosoana ny tatsà nge ankoatran'ireny le hoe andao ny any Bevoay zany ny karakaraina, andao ny any Ambatondrazaka le nisy grevy zao tany Ambatondrazaka. Bealanana moa ny tenen'ny prime ministre iny. Raha ohatra zany tsy bealanana tsy ny Ambatondrazaka sy Marovoay sy ny sisa de inona de aiza de ahoana ny kafe amin'ny sud-est rehetra iny efa potika daholo am'izao. De mampalahelo be le toe-karenantsika sy le fiainana tambanivohitra. Mila refondation. Mamarantsika mon père amin'ny mampitondra fivavahana anao mpanaraka raharam-pirenena inoko fa misy afatra avy aminao ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpanaraka ny fandarantsika amin'ny ity andro any ity indrindra manao an'izay hoe collapse ny firenentsika menimenina daholo tsika mianakavy hatrany anatin'ny fiarahamonina any inona ny teny avy amin'ny opera tompoko? Ny fiaraha-mientana zany hanamafisana an'le firaisam-po amam-panahy.
anamafisantsika n'ilay firaisan-kina ary hitondra antsika amin'ilay fanamafisana ny firaisam-pirenena nge no hitarafantsika n'ilay fiandrianany vahoaka maso mandidy ahoana ny arovana n'io fahefan'ny vahoaka io any fotony fa amin'ny alalan'ireo rafitra samihafa rafitry ny rafim-panjakana ny rafitra territorial ny inona moa ny filazantsika azy ny fitsinjaram-pahefana de reo zany mila dinihana mazava tsara satria le vahoaka ihany ny atefany ny fahefana ny vahoaka ny tokony hisitraka n'ilay soimbonana de zay le problème n'le rafitra satria le vahoaka hatreto mbola anjorom-bala ny rarina de le concertation andraisan'ny rehetra anjara ary eo ambany fiahiny leo ray aman-dreny sy ny sisa mba hitondra an'izay vahaolana araka ny tokony ho izy de ametraka rafitra mitsinjo ny fiainany vahoaka malagasy aradrariny de tsika malagasy mba hisitraka ny harem-pirenentsika eto amin'ity tanindrazantsika ity ny lafiny anankiray tiako atao afatra ihany ko ngamba de ny hoe akoatra n'ilay fanarienana ifotony de mba tena ho voadingitsika le olana fototra amin'ny akapobeany mba ho afaka marinitsika anana rafitra stable satria ny fandrarahana eto Madagasikara mba hisitrahan'ny olona rehetra io de mila stabilité ny mpandraraha zay izy vo afaka hitondra ny volana eto amintsika de ataoko fa raha mbola hanao bricolage amin'ilay tobile efa nidona imbe dehibe tsika mino fa atahotra ny olona hitaingina azy Makasitraka mon père isorana indrindra ianao nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity de mino fa mbola ho afaka amin'ny fotoana manaraka. Mankasitraka mankatelina amin'ny fiantsona de eo moa tsika mifaminiona eo ihany de mifampizara zay azo izaraina misaotra tsika rehetra nanaraka ny fandaharana de zay ny kely azony zaraina de samy hitondra vokatra arak'izay ilaintsika de samy hotahin'Andriamanitra. Tapitra ny fandaharantsika tompoko lasy tompoko vavy ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka veloma tompoko.